eo amin'ny vaovao tsy fandriam-pahalemana kosa indray dia jiolapanakandalana valo no sarony zandary avy eo amin'ny vondrotopoparitra ny zandarmaria Akazobe ny 10 aogositra lasa teo tao Borikely commune Tsaramasoandro district Akazobe. Fiara-pitatitra maromaro avy any Mahajanga nandalo teo amin'ny toerana io no nosakana ny jiolahy maro nitondra fitaovam-piadiana toy ny basy vita gasy sy lefona, famaky, antsibe ary fanafody gasy. Napoka basy avy hatrany ireo jiolahy ary nikapoka ireo mpandeha anirena azy ireo amoaka vola sy finday ary entana lafo vidy. Olona telo naratra ka zazalahy eritaona mahery kely ny iray tamin'izany. Rehefa nareo fanafiana io dia nidina teny toerana ireo zandary ka nanao ny fizavana sy ny fikarohana. Nahitambokana izany ary dia io nisy voasambotra io ireo mpanao ratsy nieky ny eloka vitany izy ireo nandritra ny fampitorana ary hoatolotra ny fampanoavana tsy ho ela. Ny zandarmaria pirenena dia manentana trany amin'ny filazana vaovao amin'izy ireo raha misy ny tranga mampiayay isoroany ny tranga mpanafiana. Izay ny amin'iny fa toy ny efa mazatra dia mitohy hatrany ny asa fanohanana ny sosialim-bahoaka izay ataon'ny lolon'ny Madagasikara Bertin Randriamiaingo. Anisan'ny tohana ny sihatry ny fampianarana ambony sirotetikasa fokarin'ny mpianatra. Eo jirintsika indrindra ary ny andindininy makasika izay fanadidina izay. Anisan'ireo lahara-pahamehana ho an'ny lolona Bertin Randriamiaingo ny fanatsarana trano ny sosialim-bahoaka tsy eo amin'ny distrika misy azy ihany fa manerana ny toerana sy sehatra maro mihitsy. Io maraina io dia nanotrona sy nanome voninahitra ny lanonana famoahana anjehana mpianatra vaovao na sekoly ambony iray eto an-drenivohitra ny tenany Tetsy Akorondrano. Nahasarika ny lolona Bertin Randriamiaingo ny seha-piofanana noratovin'ireo 12 mianadahy nivoaka izay misalotra ny anjehany Tafaray noho ireo tetikasan'izy ireo mifandraika indrindra amin'izay takin'ny fiainana ara-pivoarana sy ny fampandrosoana ankehitriny eto Madagasikara. Ny fanjibona melabelatra ny tetikasany sy ny voka-pikarohana nataony avy moa ireo mpianatra teo amin'ny sehatra misy azy avy toy ny architecture, BTP, décoration design, urbanisme. Ankoatr'ireo ray aman-dreny tonga maro sy ny lolona Bertin Randriamiaingo dia nanome voninahitra izao lanonana izao ireo mpitantana ny sekoly sy ray aman-dreny mpiany anjehany Tafaray izay ny fanjimby raha teo nanotra ny diplôma n'ity anjehany ity. Koranan'ny mpianakavy no namarana ny lanonana tetsy amin'ny Dôme Akorondrano.